La 4G Batelma vous présente Ni Vava. Maro ny olana sedrainy eto amin'ny tany sy ny firenena ankehitriny ka mila fiarahamientana tsirairay avy. Mitsoaka ny tanindrazana hitady toerana ahafahana mivelona ireo mponina any Atsimon'ny Nosy, miverina mirongatra ny Covid-19, tsy ampy ny fahalalana sy ny finiavana roso amin'ny tsara kokoa hatrany, tranga izay mila firaisan-kina sy fiarahamientana avy amin'ny isam-batan'olona. Ao anatin'ny matoan-dahatsoratra eto Andriatsilavy no ahitantsika ny andinindin'izay. Mitohy ny fifampiresahana eo amin'ny Ministeran'ny Fizahantany sy ireo mpandraharaha eo amin'ny sehatry ny fizahantany amin'ny fitadiavana vahaolana ho an'izay sehatra izay vokatry ny Covid-19. Tsy mbola fantatra hoe ny tompon'andraikitra avy eo amin'ny ministera hoe roviana vao hifarana ny toe-draharaha manakana ny firoborobon'ny fizahantany maneran-tany. Tsy ampy ary tsy mahasahana ireo fitsarana ambaratonga voalohany misy eto amintsika ny isan'ny vatany eto Madagasikara raha ny nambaran'ny fivondronam-ben'izy ireo. Tokony hirosoan'ny fanjakana ny fandraisana vatany vaovao. Olona 3 mpanao asa ratsy sy nokarohin'ny zandary hatry ny ela no sarina teo amin'ny mpamakiana trano tao Moramanga Omaly, vao Mangiran-dratsy, vao 12 taona monja ny iray tamin'izy ireo. Ary farany nametra mpialana omaly ny Praiminisitra tao Pays-Bas no nifisian'ilay resabe mikasika ny fanodikodonana ny fanampiana ara-tsosialy tany an-toerana. Ny andinindreo avy hatrany. Tonga lasy tompoko vafaly miarabantsika rehetra tonga soa indray ato anatin'izao fampahalalam-baovao izao ary manasa anao anaraka izany amin'ny hatramin'ny farany. Entsika isantarana ny fampahalalam-baovao. Maro ny olana sedrainy eto amin'ny tany sy ny firenena ankehitriny ka mila fiarahamientana tsirairay avy izany. Mitsoaka ny tanindrazana hitady toerana ahafahana mivelona ireo mponina any Atsimon'ny Nosy, miverina mirongatra ny Covid-19, tsy ampy ny fahalalana sy ny finiavana iroso amin'ny tsara kokoa hatrany, tranga izay mila firaisan-kina sy fiarahamientana avy amin'ny isam-batan'olona. Matoan-dahatsoratra eto Andriatsilavy. Maina ny tany, mihamafy ary mitombo ny atsemboana mivoaka ny tava vao mahita hanina hohanina, mafy ny fiainana, mafy ny ady sy ny ahitany ka mahatonga ireo mponina any Atsimo andao ny tanindrazana. Miverina mirongatra ny tranga coronavirus, tsy mbola tafarina ny akamaroan'ireo orinasa vokatry ny fihibohana ny taona 2020. Mitombo isan'ny tsy anasa ary tsy mitsaha miakatra ny vidim-piainana. Anahoana ny rampitso? Io ny fanontaniana apetraky ny besin'ny maro manoloan'izany rehetra izany. Misy antony ary efa tsy azo hoarana intsony ny fandaozan'ny mponina any Atsimon'ny Nosy ny tany ny latsahan'ny tavoniny. Na ny eto Antananarivo aza, maina, ritra ny rano, tsy afaka mamboly ireo tantsaha, vidiana lafo ny rano fisotro madio, tapaka lalandava ny jiro, mirongatra ny tsy fandriam-pahalemana sy ny maro hafa, maika fa ny any Atsimon'ny Nosy izay kere, ary tsy ampy sakafo noho ny tsy fampiny ny rotsakorana. Fidiny ho an'ireo vahoaka avy any Atsimo ary ve no andao ny tanindrazana ny manoloan'izany? Hatrizay ka hatramin'izao sarotra ny nandresy lahatra ireo mponina any Atsimo andao ny taniny, ny fiompiny sy ny famboleny sy ireo fomba mampanao ny mandrafitra sy mandrindra ny fiarahamonina misy azy avy na dia fotoana vao fetramonja azy. Ankehitriny, izy ireo no nandray fanapahan-kevitra, izy ireo no namoy ireo kolotsaina sy fomba mampanao mahazatra azy ireo ka niakatra hiazo ny tapany avaratry ny Nosy. Misy antony ary antony goavana mila vahaolana maharitra. Ankilan'ireo hita sy tsapa fa miverina mirongatra ny Covid-19. Antony zany ny tsy fanajana sy ny tsy fanarahana ireo fepetra fototra iarovana ny fiparitahan'ny valanaretina. Toadino ilay hoe ny fiarovana ny tenanao dia midika ho fiarovana ny hafa ihany koa. Manampy ny valanaretina ny fisian'ireo trangina anivon'ny fiarahamonina, misakana ny fahafahana miroso amin'ny tsara kokoa hatrany. Voalohany amin'izany ny toe-tsaina, ny tsy fahampiny ny fahalalana ary ny fakana tahaka be fahatany ny an'ny hafa. Ireo no miteraka ny herisetra, fanolanana, tsy fanajana ny soiombonana, ny fisaraham-bazana, ka na inona ezaka ataon'ny hafa, toerina atsotra izao. Ny mifanotra amin'izany anefa ny tokony ataon'ny tsirairay raha tiana ny roso amin'ny tsara kokoa, mifanome tanana, mifanohana, miombon-kery hanangana sy hanatsara ny fiainana, ary indrindra mifanome tanana amin'ny mpitondra. Tokony hasandratravo ary hiainana ny fihavanana, nampalaza ny malagasy fahiny. Miainga amin'ny isam-batan'olona ny fanovana, ka mihitatra amin'ny tokantrano, ny fiarahamonina, ny sekoly,
ny fiangonana, ny fokotany, ny komuna, ny faritra ary ny firenena iray manontolo. Famitoy ny fampiresana eo amin'ny ministeran'ny fizahantany sy ireo mpandraharaha eo amin'ny sehatry ny fizahantany amin'ny fitediavana vahaolana ho an'izay sehatra izay vokatry ny Covid-19. Tsy mbola fantatra hoe ny tompon'andraikitra avy eo anivon'ny ministera hoe rahoviana vao hifarana ny toe-draharaha manakana ny firoboroboan'ny fizahantany maneran-tany isan'izany eto Madagasikara. Michela Ranartsona. Raha toka ny fampiroboroboana ny fizahantany anatiny no vahaolana ndraisin'ny ministeran'ny fizahantany sy ireo mpandraharaha eo amin'izay sehatra izay nanomboka ny volana oktobra 2020 teo, miankina amin'ny fisokafan'ny sistany sy ny fiverenan'ny sidina sisa amin'izao ny asan'ireo mpandraharaha eo amin'ny sehatry ny fizahantany. Efa ho herintaona izao izahay tsy nanana asa. Sarotra ny mahazo ny sehatra iasanay. Ny olana mitranga amin'izao dia na ny ora isinay aza tsy misy intsony. Izay vao tena hoe miankina tanteraka amin'ny fisokafan'ny sistany sy ny fiverenan'ny sidina ny hitohizan'ny asa eo amin'ny fizahantany rehetra. Mitohy kosa amin'izao ny fifampiresahana eo amin'ny rotonta ahafahana mamaly ny fangatahan'ny mpandraharaha. Vahaolana azo ny ministera tokana atao efa napetraka ihany fa rehefa vahaolana iraisany gouvernemanta iray manontolo dia iny zany mbola hoe amin'izao mbola misy ny pourparler, misy ny fitadiavana vahaolana zany hoe ina no ahafahan'ny fanjakany mamaly ny fangatahana ataon'ny mpandraharaha. Fa raha ohatra kosa vahaolana zany hoe ny ministera ny fizahantany fotsiny no afaka manapa-kevitra dia efa betsaka ihany ny zavatra efa natolotra mba ahafahan'ireo mpandraharaha miasa na tsy 100 isan-jato ary na tsy hoe mahafa-po 100 isan-jato ihany koa. Mitohy foana ny fifampiresahana dia mitohy foana koa zany hoe inona indray zany ilay vahaolana atao satria ilay toe-draharaha koa hoe tsy fantatra koa hoe inona no roviana no tena manana vahaolana matrika izany hoe ny visibilité zany hatreto mbola tsy mazava tsara ny crise pandémique. Raha tsy ivona raha ny vinavina ny amin'ny volana septambra 2020 vao hiverina amin'ny laoniny ny fizahantany maneran-tany fiverenana izay miankina hatrany amin'ny fivoaran'ny fiparihan'ny valinaretina Covid-19. Fa mariky ny fanohizana ny asa izay efa mandeha no antony iray tsy sy ny fanovana ny gouvernemanta atoato ireo mpandinika ny fiainam-pirenena nanaovana fanadihadiana androany. Na izany aza azo heverina fa tokony hisy fiovana ihany ireo mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta aorian'ny tomba nataon'ny filoham-pirenena. Ary avy hatrany fanadihadiana entiny Henri Florian. Araka ny fantatra ovombaly, tsy ho atoato ny fanovana ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta. Raha ny nambarany ny talen'ny kabinetra eo anivon'ny fiadidinan'ny repoblika. Nanambara ireo mpandinika politika nanaovana fanadihadiana fa fanohizana ny asa izay efa natomboka indrindra fa niady atao amin'ny valinaretina sy ny krizy eto amintsika no isany antony izany tsy fikitihana io gouvernemanta eo. Na eo aza izany, tokony hisy ihany koa ireo fanoloana ny mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta aoriany ny tomba nataon'ny filoha. Tsika mbola mandalo sehatra mafy mihitsy ny firenena amin'izao. Tsy dia fotoana ny angamba ny alohan'ny lona olona satria ilaina ny solidarité gouvernementale amaha an'ireto olona-bahoaka reto. Amba ny rahantsika mahita ny amin'ny resaka sosialy, ny amin'ny resaka ny resaka Covid-19 dia mbola tsy voavaly tanteraka fa tsy dia tena fanoloana olona aloha no tena mamaika. Fa aleo nambatra hery zareo zay le solidarité gouvernementale ahafahanjareo zany mamaha haingana ny olom-bahoaka ty amaha mpandinika ny raharam-pirenena ny tenanay dia tondra zay sosikevitra amin'ny olona zay ministra eo satria ny zany zany izy tokoa hitataratra fa misy ministra tsy dia maharaka ny hafainganam-pandeha ny filoham-pirenena. Nanamafy ireo mpandinika ny fiainam-pirenena fa isan'ny teboka lehibe ihany koa ny nanokana ny fitondram-panjakana voalohany fanamboaran-dalana eto amintsika mba hanohizana sy hanatsarana ny esaka izay efa natao manoloana izany. Zava-dehibe ihany koa ny fijerena ny sosalim-bahoaka indrindra fa ny fanafarana vary hifehezana ny vidim-bary eto Madagasikara.
Miroso ny asa famaritana ny toerana natanterahina ny tetikasa Tanamasoandro eny Imeritsy Atosika ankehitriny raha ny nambaran'ny solombavambahoaka voafidy tao amin'ny distrikan'Arivomamo. Hatreto manodidina ny 700 hatramin'ny 800 isa ireo fitarainana voaray mikasika ireo faritra voakasika ny fametrahana ny tetikasa. Misy araka izany ny faritra izay fanadihadiana totosain'ireo tompon'andraikitra manoloan'ireo fitarainana ireo. Fanadihadiana viatrany. Dingana raina amin'ny fanatanterahana ny fananganana ny tanàna vaovao na ny Tanamasoandro etsy Imeritsy Atosika ny famaritana ny toerana ametrahana ny tetikasa. Tanjona amin'izany ny fijerena ny mahakasika ireo faritra voakasika ny tetikasa raha ny fanazavana. Sanandro misy mpiasa amin'ny topo miditra eny. Midiny eny manao ny délimitation sy mijery hoe manahoana aiza misy an'le fasana lazain'ny olona aiza misy an'le tambary ny fanjakana dia miezaka mba tsy hanohitohana bitolo ny hoe fananan'olona fa tsy maintsy misy fampirarana ho apetraka ao anatin'izay ary ny fitarainana doliansa rehetra nke efa noraisina daholo efa nisy fepotona ataoko hoe ray volana mahery nandraisana an'izany ahafahana mandanjalanja ny fanapahan-kevitra ho raisina milohan'ny hipetrahany Tanamasoandro io Imeritsy Atosika io. Manodidina ny 700 hatramin'ny 800 isa hatreto ireo fitarainana voaray amin'ireo toerana tafiditra natanterahana ny tetikasa. Misy araka izany ny fanadihadiana totosain'ny tompon'andraikitra ahafahana mandray fanapahan-kevitra raha ny fanazavana. Dia mbola ho tserevana tsirairay reny hoe tena olona concerné ao anatin'le zone tokoa ve le olona manao an'le fitarainana. Manana taratasy ara-dalàna ve izy na najary teo amin'le toerana ve izy zany hoe jerevana daholo zany ny côté rehetra ahafahana mifanantona sy mametraka ny miaininy tsirairay avy. Tsy aivina, tapaka nandritra ny filakevitra ny minisitra ny fahaenina janoary lasa teo ny tsy maintsy hanombohan'ny dingana rehetra mikasika ny fananganana ny Tanamasoandro amin'ity volana ity. Tsy ampy ary tsy mahasahan'ireo fitsarana ambaratonga voalohany misy eto amintsika ny isan'ny vatany eto Madagasikara raha ny nambaran'ny fivondronam-ben'izy ireo. Tokony hirosoan'ny fanjakana ny fandraisana vatany vaovao mba tsy ampitanila ny raram-pitsarana. Fanadihadiana eto ny Henri Florian. Raha ny antontanisa avy eo anivon'ny fivondronam-ben'ny vatany eto Madagasikara manodidina ny 70 ny isan'izy ireo miparitaka manerina ny nozy. Tsy ampy io isa io raha oharina amin'ny zava-misy ary tsy mahenika ny Madagasikara akory. Raha ny fantatra, tafiditra ao anatin'ny ezaky ny fanjakana amin'ny alalan'ny ministeran'ny fitsarana ny ametrana ny fitsarana ambaratonga voalohany manerina ireo distrika rehetra eto amintsika. Farafahakeliny, ilana vaditany miisa 3 avy izany raha ny fanazavana. Tokony hirosoana ny fandraisana vaditany vaovao mba tsy hampitanela ny raharam-pitsarana ho ny fivondronam-ben'ny vaditany. Indrindra amin'ireo tsika zao fa mahita hoe Sainte Marie efa isy tribunal ambaratonga fitsarana ambaratonga voalohany sokatra inona koa Ariavaradrano Ambotra Bibisa toetra misy anankiray dia ireo zany zao tsy maintsy isy vaditany miara-iasa ao anatin'ny fitsarana izay matianina ao anatin'ireo faravaratsy ny 3 maka ohatra fotsiny misy ireo fitsarana ambaratonga voalohany izay mbola totsika hoe marotsetra izay mbola tsy ampy mihitsy ny vaditany ihany ary tsisy vaditany matianina. Mananarana misy zao dia reny zany tsy maintsy mbola ezahana ny ampalaovana an'ilay concours manao concours mbola andro stage 2 ans reny zay vao tena mipetraka amin'ilay toerana misy azy. Mba hampirindra an'ilay fitsarana zany dia tsy maintsy fenoana daholo ilay toerana banga rehetrarehetra izay amin'izao fotoana izao dia karazana vaditany vonjy-maika fotsiny no mipetraka amin'ireny toerana ireny izay tsy nahavita n'ilay hoe fiofanana tena azo apetraka mikasika ny zavatra izay. Tsy ampy efa hatramin'izay ny fifaninanana hidirana ho vaditany no nahatonga ny fahavitsin'izy ireo raha ny fanazavana. Hoe maninona ny vitsy teo amin'ny resaka concours mihitsy no somary mety mafimafy le concours na somary tsy afantako ny olona le izy fa amin'izao fotoana izao zay zany dia efa miezaka mba mahafantatra ny hoe inona marina ny asan'ny vaditany satria mianatra lalàna vao miainga fotsiny manao première année en droit ny olona dia tokony ho fantany hoe na izy hanao magistrat na izy hanao avocat na izy hanao notaire na izy hanao huissier na izy hanao greffier efa miomana amin'izay izy na hanao juriste d'entreprise izy dia efa any izy nefa homaninay mba hoe akan'ilay toerana. Nefa vaditany mihitsy mety hoe mbola tsy fantatry ny olona zay ny tena marina ary ezahanay ny ampafantatra an'ilay olona ny raha-pitsarana anankiray tsy maintsy misy vaditany.
eo ny mpitsara, eo ny mpamokadidy, eo ny mpitsara mpanao famotorana, nefa eo ihany koa mipaikitra raha nefa tsy ampy mihitsy reo fa tsy maintsy miara-miasa reo tsy maintsy misy vatany ao. Miatrika fivoriana eto Antananarivo ireo Bureau National ny olafitry ny vaditany sy ny mpanao lavanty eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Mikaondoha izy ireo ny amin'ny hijerena ny fampandrosoana ny fiainan'ny olafitry ny vaditany sy ny mpanao lavanty. Raha ny fantatra amin'ity taona ity ihany koa no tanterana ny Assemblée Générale izay entina hifidanana indray ireo birao vaovao. Fa mangataka fiara-miasa amin'ny mpitondra fanjakana ahafahana mampitombo sy manatsara trany ny famokarana ireo orinasa madinika ankehitriny. Ny ankamaroan'izy ireo izay nanampibetsaka tamin'ny fiarovana ny faritany Covid-19 tamin'ny alalan'ny fanaovana cache-bouche sy surplouse ho an'ireo mpitsabo. Rehetra ny fanadihadiana entiny Gaëtan Andretsilavo. Nateo aza ny fikatoanan'ny orinasa noho ny fisiany amin'ny ara-pahasalamana teto amintsika, nisy ireo orinasa madinika afaka nisokatra ary nandray piasa. Isan'izany ireo orinasa madinika manjaitra arovava orona, tenue de travail, surblouse ho an'ireo mpitsabo sy nandray an-tanana ireo marary sy ny maro hafa. Tao anatin'ny fiboana aloha zany izay dia niezaka nanampy ny mpiarabelona foana ihany tao anatin'ny fanamboarana ny cache-bouche. Teo ihany koa ny société marobe izay nihidy, hitantsika reny zone franche reny nihidy ry zareo, dia niezaka zany izay nitady asa teto an-toerana ny cache-bouche reny surblouse nanaovan'ny dokotera reny nisy tolotra tao anatin'ireny fotoana ireny, dia niezaka zany izay hoe nampitombo ireo izay olona mety hoe tsy hanasa tany amin'ny toerana hafa dia nampidirinay tao aminay mba ahafahana hoe manolotra asa ho an'zareo, manampy an'zareo ihany koa, nefa sady manampy ny ireo mpitsabo ihany koa ao anatin'ny fanaovana an'ireny akanjo ireny, manampy ny mpiarabelona ihany koa amin'ny fiarovana vatana amin'ilay cache-bouche. Rehefa tapitra ny fihiboana, mahatsiaro lasa sanjonom-bala izy ireo ka mangataka fiara-miasa sy tolo-tanana avy amin'ny mpitondra fanjakana. Ka izay indrindra mihitsy no mbola any an-tananay ireo mpitondra fanjakana sy izay afaka manolo-tanana ireo orinasa zany, orinasa PME moa zany hoe ohatranay marobe zahay no ao anatin'io tontolo io, ao anatin'io sehatra io, dia nefa ny zahay mavita amin'isa marobe, mavita ihany koa zay amin'ny qualité arak'izay tadiavin'ilay olona zany. Ka raha ohatra ny mba misy zany afaka hoe omena an'ilay PME be dia be ireo, dia mba mangataka izay hoe mba jereo manokana, mba alefaso any amin'ny PME sasany amin'ilay commande fa aza alefa any amin'ilay tena orinasa ngeza be, satria fifanampiana tolo-tanana amin'ny masika samy malagasy atsika ilay izy. Raha ny antotanisa voaray, 5,900 ny PME misehatra amin'ny lamba sy ireo kojakoja isan-karazany, ny 7,300 misehatra amin'ny varotra sy ny fifandraisana, ny 3,300 amin'ny taozavatra sy ny asa tanana, ny 7,200 amin'ny kafe, hôtely sy restaurant, ny 5,700 amin'ny start-up. Fasahirana anaty arena ny faritra Vadivavy Fitovonano ireo fikambanan'ny mpianatra izay teraky ny faritra ny karakara famelabelarana narahina ady-hevitra teny Ankatso androany. Ilaina ny fandraisana anjarany tsirairay amin'ny fampivoarana ny faritra ka tafiditra anatin'izany ny fakana hevitra sy ny fanomanana drafitrasa ho tanteraina. Gaëtan Andretsilavo. Sahirana anaty arena ekenao ve? Io ny loha hevitra nosafidiny ny fikambanan'ireo mpianatra teraky Vadivavy Fitovonany nandritra ny famelabelara-kevitra narahana ady-hevitra no karakarain'izy ireo teny Ankatso androany. Ny faritra Vadivavy Fitovonany izay isan'ireo faritra manan-karena saingy mahanitra ny mponina ao aminy. Tsy dia hitako loatra zany no tena mahorina ainy satria ny tany mamokatra, ny rano misy, lalana misy, ranomasina misy, arena kibon'ny tany misy, vokatra misy, saingy ny zavatra hita moa zany dia sahirana ny olo. Zay zany ny résultat zay. Ho anay zany tsy mitombina zay zavatra zay. Dia noho ny fisiany zay zavatra zay zany dia natao zao conférence zao mba ahafahana tena hoe manao karazana fandalinana mihitsy zany inona marina ny tena olana. Satria ny zavatra rehetra saika misy amin'ny faritra Vadivavy Fitovonany aby, ny vokatra, ny voankazo sy ny maro samihafa misy amin'ny faritra igny aby, nefa ny zava-misy aloha dia sahiran'ny olo. Zay zany ny zavatra azo ambara. Tamin'ny chiffre farany moa zany dia tena hoe aty amin'ny faraparany misy zany misy ny faritra Vadivavy Fitovonany raha resaka taux de pauvreté régional ny resahana raha mitaha amin'ny faritra hafa. Mainga amin'ny fanakalozana sy fakana hevitra tahaka izao no amolavolana paikady ahafahana mampandroso ny faritra. Na izany aza, mila mandray anjara araka izay tandrify azy ny tsirairay. Sosokevitra zany avy ety aminay dia hoe mandray anjara avokoa ny tsirairay
fa sagnatry ny vava misy olona hoe olona avy amin'ny faritra koa mivaty misakana fampandrosoana zay zany ny zavatra soanay meloha zany zay fa hoe mandray anjara ohatry ny ataonao zao zay mpianatra ety amin'ny université dia mandray anjara mifantoka tsara atao ny étude atao ny recherche hoe ahoana tsara ny tokony atao tady famasim-bola zany hoe sy andrasana fitondram-panjakana fa hoe nivaty nasongotry ny tany amin'ny toerany misy zany no mandray atanana zany hoe prendre la main hoe ny fomba ahafahana mampandroso an'ilay faritra. Tsy aivina distrika enina no mandrafitra ny faritra avadivavy fitifinany Ikongo, Ifanadina, Manakara, Mananjary, Nosivarika sy Vohipeno. Atreto andrasana ny famoahan'ny filan-kevitry ny ministra ny volavolan-dalàna ametrara ny faritra fahatelo amby roapolo izany hoe ny fizarana ho roa ny faritra avadivavy fitifinany. Andrasana ihany koa ny tovin'ny fomba fijery ahafana mametraka filaminana manoloana io fizarana ny faritra io. Mialohan'ny anarantsika ny toy ny fampahalalam-baovao toy ny mikasika ny resaka fanamorina fiaramanidina sy ny maresaka iraisam-pirenena dia anaraka dokavatra isika. Para meter el centro, el despegue de Moncayola, le cae el balón a... Les meilleurs divertissements méritent le meilleur de l'Internet à Madagascar. Accédez à tous vos contenus préférés en illimité avec la fibre Betelma à seulement 249 000 TTC par mois. Et en cette fin d'année, abonnez-vous à la fibre Betelma et achetez votre Smart TV Miros 40 pouces pour 249 000 supplémentaires. Rendez-vous vite en Telma Shop. Optimisation tarifaire amin'ny vidin-jiro. Izara sokajefatra ny vidin-jiro manomboka amin'ny janoary 2024. Ny tanjony dia ny anamorana ny tolotra eo anivon'ny jirama mba ho fampimirana miandalana ny saran'ny herinaratra ary ny edina amin'ny fandaniana meo-papany. Arakaraky ny fandanianao no sokajy tokony hofidianao ka manomboka izao raha toa ka mampiasa fahitalavitra kely iray, fahitalavitra plasma iray, cuisinière 4 feux avec four iray, karazana fitaovana fikarakarana sakafo, robot, mixeur sy ny sisa iray, famanana rano, chauffe-eau iray, solosaina iray, aspirateur iray, projecteur LED iray, machine à laver iray, vata fampangatsiahana 200 litatra iray, rice cooker iray, radio iray ianao amin'ny ankapobeny ka mihoatra lavitra ny 300 kWh ny fandanianao isam-bolana dia tarif confort na super confort no mety aminao. Raha mila fanazavana fanampiny manatony ireo masoivo Jirama na atsony laharana maintso 3547. Tidiny ny page Facebook Jirama official na ny tranokala www.jirama.mg. Saripidiny angov ka tsitsio. Jirama, ny mpanjifa no lahara-pahamehana. Tavaverina eto amin'ny fampahalalam-baovao isika miompana amin'ny resaka fanamorina fiaramanidina nandritra ny fiofanana izay nataon'ireo mpianatra ho manambonahitra mpanamory eo anivon'ny tafika malagasy sy ny fanadihadiana averina hoentina aminao anatin'ny fandaharana alalino eto amin'ny Cool TV rapitso alahady amin'ny 7 ariva. Ndeha arahintsika ny ampany amin'izay. La lentille doit rester supérieure à 500. La lentille supérieure à 500. Tachymètre sur 1000. Baisser en température dans le verre. Action totale. Ceinture attachée à droite. Ceinture derrière. Porte à fenêtre fermée, verrouillée derrière. Impolo 700 no niforona ny foloalinda malagasy izay ivondrona ny tafika malagasy sy ny zandarmeriam-pirenena. Miisa 3 ny forces armées mandrafitra ny tafika malagasy ka isan'izany ny tafika Antanety, ny tafika Andranomasina ary ny tafika Anabagabaga.
Eritaona taoriana zahoan'ny firenena ny fahaleovantena no nifotrona ny tafika anabakabaka izay mbola niarahany tamin'ireo miaramila frantsay. Ny taona 577 no naleo tena tanteraka ny tafika anabakabaka ka ireo fitaovana tany amin'ireo frantsay sy rosiana no nampiasan'ny tafika hatramin'ny taona 477. Ny taona 477 hatramin'ny taona 7 ny tsolopolopy ny tafika anabakabaka raha toa ka tsy nisy intsony ireo fitaovana nampiasaina. Nanomboka ny taona 7 vao nisy ny fampitaovana vaovao ka nazahoan'ireo angidim-by natolotry ny filohan'ny tetezamita tamin'izany fotoana. Taorian'izay vao niverina niaina indray ny tafika anabakabaka. Ny taona 7 vao nisy ny fampitaovana manaraka indray ary izay vao azo lazaina fa velona ny tafika anabakabaka. Izany amin'iny fa asa mahavelona ny fanamboarana cyclopousse hoy Fianara Roland monina ny farafangana. Niainga tamina fankatahaka no niaingana tamin'ny fanamboarana cyclopousse izay lasa asa fivelomany. Na eo azy zany dia misedra olana ny asa amin'izao fotoana izao noho ny fidanganany vidin-jiro. Fanadihadiana entiny Henri Florian. Niainga tamina fanofana cyclopousse no asa nataony Fianara Roland teo aloha ary nanafatra avy amin'ny faritra hafa izy toy ny amin'ny faritra Vakinakaratra Antsirabe ary nalefa makany farafangana. Vola natambatambatra niainga tamin'ny vola azo no isan'andro no niaingany ka nazahoany ny cyclopousse iray ho an'ny tenany. Tsy nianatra momba ity rafitra taovy ity Fianara Roland fa tamin'ny alalan'ny fakantahaka ny efa vita sy ny ezaky ny tenany manokana no nentiny namorona na asa vaovao ho azy amin'ny fanamboarana cyclopousse ao farafangana ao. Mila fitaovana maromaro vao tafatsangana ny cyclopousse iray raha ny nambarany. Ohatran'ireo hoe kit ma-bicyclette amin'ny cyclopousse dia tsy maintsy mila fer tourné corner dia mila tuyau galva dia mila labasy éponge mila ana ihany koa mila planche mila kakazo zany. Manodidina ny herinandro ka hatramin'ny 2 herinandro eo no atafavoana ny cyclopousse iray raha ny fanazavana raha toa ka manodidina ny 3 hetsy ariary ny fandaniana amin'izany. Eo amin'ny raha manao le pousse eo amin'ny valirana 4 millions dia eo amin'ny 3 millions 250 eo zany. Zay zany no tsy maintsy lanina amin'izay dia mivarotra 4 millions zany eo amin'ny 700 000 eo zany isaky ny pousse elany jirama ohatra zay zany tombony amin'izy. Nambarany fa mahavelona tsara ny ankohonana ny asa fanamboarana cyclopousse ity. Ankilany isan'ny olana iainan'izy ireo ihany koa amin'izao fotoana izao ny fahalafosany vidin-jiro. Ny jiro izay isan'ny fitaovana ilaina amin'ny asa izay atao amin'ny fanamboarana cyclopousse izay. Fahosy miisa 2.30 no natolotry ny fikambanan'ny Tantsa ao Tsiombe ahafahana manatsara ny farim-piainan'izy ireo. Famatsiana osy avy amin'ny FDA na ny Fonds de développement agricole izay toanany tetikasa défi arabola. Kaetan Antretsilavo. Osy misy 2.30 vita vaksiny ary efa misy kavina avokoa no nozaraina ho an'ireo mpikambana ao anatin'ny fikambanana miisa 3 ao Tsiombe. Famatiana osy tamin'ny alalan'ny FDA na ny Fonds de développement agricole ka nitetikasa défi nanoana arabola. Saotra ny filoam-pirenenan'ny Mirandro Rajoelina izay mitodika aty fotony satria raha mijery ny saritany Madagasikara tika dia ity district Tsiombe ity farany atsimo indrindra dia ankaikasika Sete Maria nefa tody aty fotony ny fanampiana. Saroana ihany koa ny tetikasa FDA avy any Amkombe ny CSA eto Tsiombe izay manatanteraka ny asa antsakany sy andavany amin'izao fitsinjovana ny vahoaka aty fotony izao. Io CSA hita mihariharinany eo vita vaksiny vita kavigny kiviro zany dia misaotsy ny fitondram-panjakana. Saotra tompo. Andiany voalohany izao fanomezana osy ny fikambanan'ny Tantsaha ny toeran'izao ary mbola isy ny andiany faharoa ny volana febroary. Raha tsy hivina ny taona 2024 no nataony ny fiaraha-miasa eo amin'ny vondrona Eropeana sy Madagasikara
amin'ny alalan'ny ministeran'ny fiompiana sy ny fambolena ary ny jona ary nanomezana vola mihoatry ny 20 tapitrisa euro. Ny 7 tapitrisa euro avy amin'ny vondrona Europeanina ary ny 1 tapitrisa euro avy amin'ny fitondranana malagasy. Iasan'ny FDA avokoa ny faritra 20 ka 430 volana ny faharetany tetikasa. Manodidina ny 4,000 ny tetikasa novatsiana vola ary mahatratratra ny amin'ny 5,3 ireo tantsaha isitraka izany, ny 50% vehivavy ary ny 40% tanora. Tanjona ny fampivoarana ny fiainan'ireo tantsaha amin'ny alalan'ny fanohanana azy ireo amin'ny fiompiana sy ny fambolena. Mitombo isa ireo zokiolona tezaina eny amin'ireo toerana voatokana amin'izany na ny maison de retraite no ny fahasahiranana iainan'ireo zanaka amin'ny andavanandro no antony raha ny fanadihadiana natao tamin'ny mpamatehonina izay maison de retraite iray eny Ambatoroka. Onona saina. Noho ny fitadiavana sy ny rotorotom-piainana andavanandro, tsy manam-potoana hikarakarana araka ny tokony izy intsony ireo ray aman-dreny efa nahazo taona ny ankabaron'ireo zanaka. Maro anefa ny fikarakarana tokony atao amin'ireny zokiolona ireny, na eo amin'ny ara-tsaina izany na ara-batana, indrindra rehefa manomboka very-tadidy sy tsy makarakara ny tenany intsony ireo zokiolona. Noho izay indrindra no antom-pisian'ireny toerana natokana hikarakarana ny zokiolona ireny, izay amin'ny tombo isa tatao anatin'ny 10 taona farany. Zany hoe ray aman-drenitsika ireo zany afaka mbola tena hoe mandany andro ny tsara mihitsy ao anaty fifaliana, ao anaty felam-boly tanteraka, ao anatin'izay hoe fela-fahalebiazana izay. Misy fotoana izahay miara-manao sakafo, misy fotoana izahay miara-manao atelier-na jardinage, misy fotoana izahay miara-manao atelier-na peinture. Ao amin'ny mpamatehonina ireo ray aman-drenitsika ireo dia misy olona manotrina anazy infirmière 24 heures sur 24 na inona ataony ao anatin'ny tontolo andro. Izany hoe na mandro izy dia efa misy olona mikarakara, misy manao mikarakara ny vatany, misy massage. Raha ny zava-misy ankehitriny, maro amin'ireo ray aman-dreny no mametraka ny zanany amin'ireny crèche ireny noho ny tsy fahatokisana ny mpanampy ao an-tokantrano. Tahaka izay ihany koa no antony mahatonga ny safidy ametraka ireny zokiolona ireny amin'ny toerana natokana ho azy. Ireo ray aman-dreny ireo talohan'ny na zokiolona sy na lehibe azy dia olona nanana ny anton'asa sy anton-draharaha maro samihafa. Amin'ny fotoana anankiray nefa izy tena hoe lehibe dia tsy afaka manao na inona intsony. Dia izay zavatra izay tena hoe manafaingana le fahanteran'le ray aman-dreny. Dia rehefa ao amin'ny toerana tahaka izao le ray aman-dreny dia tena hoe feno androny. Ny ray aman-drenitsika azontsika atao tsara mihitsy ny hoe manatitra azy ireo any amin'ny maraina dia makazy any amin'ny hariva. Misy ihany kosa nefa ireo ray aman-dreny tena hoe mijanona any mihitsiny. Raha ohatra ka tena hoe misy fitiavana afaka atotontsika ho an'ny ray aman-dreny dia aleo izy apetraka amina toerana azo antoka. Oharina amin'ireo maison de retraite any ampitan-dranomasina, mora ny saram-pandraisana aloha amin'ireny toerana fitaizana zokiolona ireny eto amintsika. Amin'izao fotoana izao, atao amin'ity toerana nanaovana fanadihadiana ity, 70 taona ny zokiolona zokiny indrindra tezaina eto, raha 590 taona no zandriny indrindra. Izany amin'iny fa ny mikasika ny gazety mpiseho isan-kerinandro Madagasikara Matin Hebdo ny daty ny 12 ka hatramin'ny 20 janoary 2024 indray no entina aminao manaraka. Andeha ary hoarahintsika izay. Nivoaka ny gazety Madagasikara Matin Hebdo laharana fa 770. Lohateny dehibe isarian'ny gazety Madagasikara Matin Hebdo ny mpamaky azy amin'izany. Kere migration, la solution qui tourmente, izay no ny pejy 4 sy 5. Eo amin'ny pejy 7 kosa indray, lutte contre la Covid-19, le renforcement de la vigilance collective remise à l'épreuve. Rétrospective 2020 du MEDD, des avancées sur toutes les lignes, izay no amin'ny pejy 12. Bataille juridique autour de la saisie des 73,5 kg d'or. La traçabilité de la filière se profite-t-elle à l'horizon? Izay no fanontaniana apetraka ny gazety ao amin'ny pejy 2. Eo amin'ny pejy 10. Recette fiscale 2020, le coronavirus a tout gâché. Eo amin'ny pejy ny fanatanjahantena veto antoerana no eo amin'ny pejy 20. Tournoi la relève, Barea Academy, engouement pour une participation. Eo amin'ny pejy 12 sy 17 no iresahan'ny gazety Madagasikara Matin Hebdo ireo maresaka ara-panatanjahantena eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena, anatin'izany ny mondial 2022, ny trophée des champions sy ireo mercato mitranga amin'izao fotoana izao.
eo amin'ny pejy 7 kosa ny marisaka iraisampirenena le monde commence à se vacciner contre la covid-19 ireo no isan'ny lohateny isarian'ny gazety Madagascar Matin Hebdo larana fa 7 ny mpamaky azy gazety izay nivoaka 10 janoary hatramin'ny 2 janoary 2024 izay jifaina amin'ny vidiny 900 ariary. Araka ny lohatenim-baovao teo dia olona 3 mpanao asa ratsy nokarohiny zandary hatry ny ela nosarona teo ampamakiana trano tao Moramanga omaly vao mangiran-dratsy. Vao 12 taona monja ny iray tamin'izy ireo ary efa voasokajy isan'ireo jolaran-dainy hoy ny teo anivon'ny zandarmeria pirenena Gaetan Andriatsilavo. Jiolahy miisa 3 no trahatehaka teo ampamakiana trano tao Moramanga omaly vao mangiran-dratsy ka 12 taona monja ny iray tamin'izy ireo. Izy 3 lahy ireo izay efa nokarohina hatry ny ela noho ny fanaovana asa ratsy hoy ny eo anivon'ny zandarmeria pirenena ao an-toerany. Tratra tao zany le olona 3 rehefa natao moa zany fanontaniana tsotsotra dia nieky zareo fa fantanin'zareo tsara i Bezino ary na ny anarana aza efa tena fa voatonotolona foana ao anatin'ny ankety efa natao taloha hoe reto olona reto daholo namana ka rehefa voasambotra rehefa tratra ireo olona reo dia araka ny fomba moa zany amin'ny fitratrarana zavatra ohatran'io dia tsy maintsy antsoina ihany koa ny any amin'ny tompon'andraikitra ny fitsarana dia ny any amin'ny procureur akana fahazoahoana misavan'le trano dia rehefa nisavana moa zany ny trano zareo dia nahitana kopikopy nahitana barapince ary nahitana clé izay napetraka zareo tao ambany fandriana ambanina ondana ambanina kidoro ka ao nahitana an'izay zavatra zay izay rehefa nanontaniana koa zareo dia milaza fa ireo no fitaovana entin'izareo manao an'le izy. Ny volana oktobra 2024 maty voatifitry ny zandary ny naman'izy ireo raha tafatsoka kosa ireto namany tamin'izany fotoana. Efa ela nanaovana asa ratsy izy ireo no izao saro ny mpitany filaminana izao. Eo amin'ny maresaka iraisampirenena kosa indray nametra-pialana omaly ny Prime Ministre tao Pays-Bas noho ny fisian'ilay resabe mikasika ny fanodikodinana ny fanampiana aratsy sosialy tany an-toerana. Araka ny tatitra nataon'ny parlementaire miisa 10 ireo fianakaviana voaroroina noho ny osika fanadihadiana eo amin'ny sarin'ny France 24. Fahambaraka goavana ho an'ny fitantanana nametra-pialana ny gouvernement néerlandais antony fivoahan'ny tatitra ny taona 13 izay nataon'ny parlementaire nivoaka ny volana desambra lasa teo. Fianakaviana anarivo no voaroroina no osika nandritra ny fanambarana nataony no nilazan'ny Prime Ministre tany an-toerana fa mametra-pialana ny gouvernement néerlandais. No io raharaha io voatery tsy maintsy namerina ny fanampiana izay voareniny nandritra ny taona maro ireo fianakaviana nandray izany. Mandra-piandry ny fametrahana ny gouvernement vaovao ny rafitra néerlandais dia mamea lalana ny gouvernement nametra-pialana mba hanohy ny fanadihadiana ny raharaha efa nandeha. Raha ny valim-pifidianana vao tsy ela akory izay ny antoko libéral conservative dia mbola mety ho antoko mpitarika tamin'ny fifidianana mpanao lalàna tamin'ny 17 Martsa ary heverin'ny besony maro fa hanohana hatrany ny fikarakarana ny krizy ara-pahasalamana. Dia izay ihany koa tompoky lahy sy tompoky vavy namarana ny fampahalalam-baovao tamin'ny tianio ity ankehitriny ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Veloma tompoko. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao.